Alleloia, faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny teknisianina izay ao ambadika ao hanolotra n'ity fotoana androany ity zao rojom-bavaka izao. Faly indrindra izay mandroso tokantranonao tamin'ny alalan'ny hira mitondra lohateny hoe Jesosy no lalana, izy tokotra ny lalana ary rahalasy ranabavy izay azotsika fiainana sy fahasambarana. Misaotra an'Andriamanitra satria mbola tafahoantsika ao anatin'izao live izao tahina manokana ianao wambinina ianao ary za mino fa amin'ity androany ity ianao dia ahita fahasoavan'Andriamanitra iraraka eo amin'ny fiainanao. Araka ny lohahevitra izay hoentsika ao anatin'izao live izao rahalasy ranabavy dia hoe ny herin'ny fanavotana izay nataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Misaotra an'Andriamanitra ho iaho satria izy no nanao an'izany fanavotana izany. Ary eto dia mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra Dokotera Navady mbola namiana sehatra ao anatin'izao asa fanompoana izao. Dia manentana antsika ary rahalasy ranabavy tena hoe partage ny live-tsika amin'izao fotoana izao satria arak'izany lohahevitra zany amin'ity volan'ny fiterahana ity dia araky ny lohahevitra izay hoentiko eto amin'ity androany ity dia misy olona indray eto androany andray kasika manokana amin'ny alalan'izao live izao. Tena andray fanavotana avy amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao moa ny olona ary rahalasy ranabavy malala dia efa mitodika any amin'ny Jesosy. Ary irareko zany mba ho hitombo hatrany satria efa mihamaro ny kristianina amin'izao fotoana izao efa mihamaro ny olona tonga saina amin'izao fotoana izao satria Jesosy tena hafa mihitsy ny fanavotana izay nataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana rahalasy ranabavy nanafaka antsika tamin'ny fahatezerana izay tokony ho avy. Ary be dia be ary ny olona hoe rehefa nanatona ny fanavotana nataony Jesosy dia nisy fiovana fiainana. Tsy hoe ny fiainany ara-nofy ihany fa ny fiainana ara-panahy, ny fiainana izay manodidina ny ankohonana, ny fianakaviana, firenena mihitsy ao anatin'izany misy firenena tena hoe nampandrosan'i Jesosy dia tena hoe niova ny zavatra rehetra. Lasa nisy tany mavokatra, lasa nisy fifaliana, lasa nisy fifankatiavana satria rehefa tonga eo Jesosy. Ka manentana anao amin'izao fotoana izao partageo maximum ny live-tsika satria eto indray Andriamanitra sy ny teniny eto indray Andriamanitra anova zava-misy rehetra indray Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao dia anasako satria maromaro no hiaraka amintsika eto misy rahalahy eto misy anabavy eto asaitsika eto izy ireo hiara mosala hiara tena hoe hiaraka amin'ny hery sy ny tanjaka firaisan-kina firaisan-tsaina tena hitambatra mihitsy androany hery anankiray anavitra olona marobe anavitra olona satria izany no tena sitrapon'Andriamanitra dia zao tsy fon'Andriamanitra ho hisy verina dia iray aza fa mba ho tonga amin'ny fibebahana marina. Izay ny tena tanjony ny fanavotana nataony Jesosy rahalasy ranabavy malala dia zao hoe ny ahatonga ny olona andray izany fanavotana izany. Ka amin'izao fotoana izao hivavaka isika hoy izy hoe afaka manao izay mampazontsika ihany koa ianao afaka ianao manao commentaire afaka miarahaba afaka mirarasoa an'izay olona tonga eo fa amin'izao fotoana izao mialohany idirany anabavitsika Ernestine sy anabavy Julia izay tarika antsika ao anatin'ny fanompoan'ny vavaka dia amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Salamo 7:1 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Ndeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra fitarainana ataon'izay latsaka amin'ny fahoriana lalina firana fiakarana. Eo vakitsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny lalina no niatsokanao Jehovah Tompo eno ny feoko aoka ny sofinao hihainy tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinika ny heloko ianao Jehovah iza no ajanona Tompo fa eo aminao no misy ny famelan-keloko mba hatahorana anao. Ny andry an Jehovah ny andry azy ny fanahiko ary ny teny no nanatenako. Ny fanahiko miandry an Tompo mihoatra noho ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina dia ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina. Manantena an Jehovah ry Israely, manantena an Jehovah ry Israely fa eo am Jehovah no misy famindrapoa sy fanavotana be ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Ao am Jehovah ozy izy misy fanavotana be, misy fanavotana be ao am Jehovah ry rahalasy ranabavy satria izy tsy miova masy anio ary mandrakizay. Roa arivo taona lasa zay Jesosy Kristy tonga tety amin'izao tontolo izao nanao ny asa-panavotana rehetra amin'ny Andriamanitra anazy dia marobe ny olona avitra
vokatsy ny fanekena anazy. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanantonantsika an'Andriamanitra, ny fanantonantsika ny famindrapon'Andriamanitra ary ny fivavahantsika aminy. Rehefa mivavaka aminy mantsika zay ny akasitrahany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Ary ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy dia azay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny famarinana. Raha hivavaka ianao androany amin'ny famarinana, iaitra ianao eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fahadisoanao dia iainao anao Andriamanitra. Ka apiditra ny anabavintsika Ernestina sy anabavy Julia hitarika sika anatin'izany vavaka zany dia sika rehetra iaraka hivavaka iaraka aminazy ireo. Ka amena anareo tompoka ny sehatra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany ny tombontsoa izay mbola omeny ako, mbola ahafahako indray mifanatrika aminao ao anatin'izao live izao. Ary koa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra dia Dokotera Rina Ambato zany izay mbola nanome sehatra anay, natoky anay, nanome sehatra ahafahanay mitombo sy mivelatra amin'izao asa fanontona izao. Dia makasitraka indrindra tompo amin'izao fotoana izao dia ndehantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity live ity sy ny amin'ny teny izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra eto. Indray ampahery anao, hanavitra anao mihitsy zay fa misy teny hanavitra anao indray amin'ity androany amin'ity live ity dia hisaotra an'Andriamanitra sika ary metraka fenao am-pelantanan'Andriamanitra ny fotoana rehetra. Ary eto koa izay dia zamo rahavavy Ernestina dia izy rahavavy Julia. Dia faly zay, tena faly zay mifanasika anao indray amin'izao live izao. Dia mahafaly anay koa manasa anao hiara hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao asan-drato ny feontsika hiara hivavaka tsika tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao indray izay amin'izao fotoana izao. Mbola ahafahanay manana fotoana indray iarahana amin'ny namanay ao anatin'izao live izao. Dia akasitranay satria avy aminao ny fotoana tompo ary ianao no nanome an'izany anay. Dia misaotra anao izay ary misaotra anao koa izay ny amin'ny mpanomponao izay ho ampiasainao mahery vaika indray eto tompo. Azo fanavotana indray ny olonao izay mijery sy manaraka an'izao live izao ary tsy hisy alamainy eto tompo satria fanatrehanao dia ao anatin'izao. Dia makasitraka anao sahady izay ary isaoranay ianao satria Andriamanitra tsara indrindra. Eto izay tompo malala dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masonao, hitarika ny tsirairay, ameny tsirairay koa izay mijery an'izao live izao. Aoka ny fanahy masonao tompo no ameny ny tsirairay ary kasika ihany koa ny tsirairay hisy fanatrehanao eto tompo amin'ny alalan'ny fanahy masonao. Dia aoka ny mpanomponao ihany koa tarian'ny fanahy masonao ary ampiteny ny mpanomponao eto indray ianao amin'ny alalan'ny fanahy masonao. Dia makasitraka tompo saoranay ianao satria Andriamanitra tsara ianao. Dia Andriamanitra ety ambony tany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia makasitraka anao izay ary ety ihany koa izay dia izay matsapa efa tsy tanteraka manoloana amin'ny fahatsaranao. Dia mifony izahay na inona mety hoe zavatra nataonay na miainanay tsy araka ny sitraponao, na mety hoe tenen'ny vavanay ka tsy araka ny sitraponao. Raha eo dia tena mifony izay satria izay miaika fampanota ary miaika izay fa tsy tanteraka manoloana amin'ny fahatsaranao. Dia mifony izahay, mifona sahady izay ny amin'ny mety hoe fahadisoana na amin'ny teny na amin'ny fietreretana na amin'ny zavatra izay ataonay. Dia hifonanay ary angatanay ny ranao hanamarina anay indray ary angatanay ianao Jesosy hamasino indray izay ary atolotra ianao ny tenanay tsirairay, ny tenan'ireo mpijery tsirairay avy mba tena hoe ahoraisinao izahay tsirairay avy. Ary eto izay ray eo dia ny herinao no any anatinay tsirairay avy ka noho izany herinao izany dia ahafahanay manapaka sy mandidy ireo herin'ny fahavalo rehetra izay mety hoe manembatsembana na manamarika ny anjara voatendry amin'ity live ity. Na iza mety mijery an'izao ka mety misy fanahy manelingelina anazy dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahana izany fanahy izany, tsy hanan-kery, tsy hanana fahefana, tsy hanana anjara aminay sy ny amin'ny olona izay mijery an'izao live izao. Ny fanahy ny fanelingelenana ihany koa dia tsy ambinina, tsy hanan-kery, tsy hanana-pahefana amin'izao live izao tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto izay dia derainay ianao Jesosy satria ianao no ambony indrindra, ianao no mpanjakanay, ianao no derainay. Mino izay tompo malala fa ndray fanavotana, ndray fananganana ary andray famonjena indray izay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao izay avoakanao amin'ny alalan'ny mpanomponao.
ary makasitraka anao zay satria fantatray fa fandresena hatrany an-trany no anjaranay tompo satria anao lay efa nandresy no sandatray arahanay ary ianao ray efa nandresy no mena ivoninahitra indray amin'izao fotoan'izao dia makasitraka tompo raisoanao ny dera raisoanao ny laza raisoanao ny voninahitra mandrakizay dia makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saotra tompo amen. Alleloia, makasitraka indrindra ranabavy isany mitondranay to anatin'izany vavaka izany ary mbola tsy hotapahantsika zany fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany fankalazantsika an'Andriamanitra mpamonjy ilay Andriamanitra mpanafaka ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana mbola hivavaka isika ao feno fankalazana an'Andriamanitra ianao hitarika anao fotsiny zay ao anatin'izao vavaka izao fa okenao ananetaeta okenao anana faniriana ao am-pona hoe za ty dia tena anandritra an'Andriamanitra za ty dia akalaza n'ilay Andriamanitra ko satria Andriamanitra mpamonjy ary anasako manokana ny rahalahintsika hihaja hitondratsika ao anatin'ny vavaka fankalazana an'Andriamanitra izany ilay Andriamanitra mpamonjy ilay Andriamanitra mpanafaka ary angataka isika ny rany Jesosy Kristy anafaka niza voafatotra ao anatin'izao vavaka izao satria tia laivitsika ty dia hoe ny hery ny fanavotana noho izany indrindra misy fanavotana ao man'Andriamanitra ao anao eto androany ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny hira efa nandeha teo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka melohan'izany le raha lasa ranabavy dia amaky tenin'Andriamanitra asika izay hitatsika ao amin'ny Efesianina toko voalohany 7 sy 9 ary ny 7 vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahatsika atao an'i Kristy amin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika mahay mampona ho amin'ny malalany ho amin'ny malala izy no ananatsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisotsika araky ny hareniny fahasoavany amen araky ny hareniny fahasoavany eto ny rahalahy dia hivavaka akalaza io Andriamanitra atsika io satria Andriamanitra manan-karena izy io ary hivavaka ihany koa niza vao hiketra niza vao fatotra mila fanavotana androany dia ampiasa anazy eto Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga sakatry ny saina ka amenanao rahalahy aja ny sehatra amin'izao fotoana izao. Makasitraka an'Andriamanitra ihany koa amin'ny fahasoavana sy amin'ny tombontsoa lehibe izy omeny amin'ny fotoana izao mbola fahako mitarika anao anatin'izao vavaka izao sy mivavaka ao anao. Makasitraka amin'ny mpanompony ihany koa Dr. Namivady izay mamesihatra hatrany hatrany sy fitokisana ahafahanay mivelatra amin'ny asa fanompoana. Araka ny tolombavaka izay tolon'ny mpanompon'Andriamanitra atao dia andeso sy anao amin'izao fotoana izao anandratra sy midera ny ankalaza an'Andriamanitra satria tsara loatra izy. Asan-drato ary feo anao amin'izao fotoana izao dia mivavaha anao miaraka aminy. Raha eo mankasitraka anao izay amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo amin'ny tombontsoa izay mbola omenao anay amin'izao fotoana izao mbola ahafahanay midera sy mankalaza ary manandratra anao. Tompo malalo ianao le Andriamanitra tsara indrindra tsy misy toa anao raha ianao le Andriamanitra nahary sy mpamorona izao rehetra izao ianao le Andriamanitra nanafaka ny fahorian'ny zanak'Israely tany Egypta ianao le Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena ianao le Andriamanitra nanova ny rano tonga divay tompo ianao le Andriamanitra mpanafaka ianao le Andriamanitra mpanangana maty ianao le Andriamanitra lehibe indrindra tsy misy tahaka anao Andriamanitra tsy misy toa anao ianao le Andriamanitra mpanasitrana ianao le Andriamanitra mpanao fahagagana tompo ka tsy hainay tsy dera tsy hainay tsy akalaza anao tsy hainay tsy ananatra anao Andriamanitra satria tsy takatry ny sainay tompo malalo ny falebiazanao tsy takatry ny mazay anay tompo malalo ny momba anao tompo ka mideranao izahay mankalaza anao izahay manandratra feo aminay izahay tompo misaotra sy midera mankalaza anao raha io tompo misandraty ianao any amin'ny toerana misy anao any ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetrarehetra ianao le mpanjaka ny voninahitra ianao le Andriamanitra avo indrindra misandraty ianao raha io any amin'ny toerana misy anao any amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha io alleluia amen. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka ao anao ianao zay mety voagezan'ny fahotana
ianao zay mety voageja ny fisotrotoka sy ny fifohana zava-mahadomelona rehetrarehetra, ianao zay mety miaina amin'ny afijangatsangana, ianao zay mety miaina amin'ny fahavetavetana, ianao zay mety voafatotro ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra nefa te hiala amin'izany, dia anonona ny rany Jesosy Kristy anafaka anao sy anadio anao amin'izany, satria ny rany Jesosy Kristy dia mahery indrindra. Ny rany Jesosy Kristy no afaka manadio antsika sy manala antsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka raiso ary zany fanafana zay mitomoko aminao zany amin'ny fahefana zay nomen'Andriamanitra amin'izao fotoana, satria zany ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomeko anareo izy ny fahefana hanitsaka ny maimoka sy ny menarana ary tsy misy hery atohatra izany, ary tsarola lasana bavy fa itsika dia tsy miady amin'ny lofa mandra fa amin'ny fanahy ratsy zay ny amin'ny rivotra zay mamatotra ny fiainanao io. Ka androany dia horavako tapahako amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy izany ka raiso ary zany fanafahana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mbola mitombo vavaka ihany amin'izao fotoana izao Tompo noho le fahefana zay namenao Tompo malalo hanitsaka ny maika sy ny menarana amin'izao fotoana izao Andriamanitra ho voninahitra ao irery any sy noho le rasa bidinao Jesosy Kristy izay nanafaka sy nanaisotra ny fahotana izao tontolo izao Tompo ka amin'izao fotoana izao mety misy ireo olona Andriamanitra miaina anaty fijangatsangana nefa te hiala amin'izany, mety misy ireo olona Andriamanitra miaina anaty fisotroana zava-mahadomelona sy fifohana zava-mahadomelona Tompo mety misy ihany koa Tompo ny olona miaina amin'ny fiainana izao tontolo izao, mety misy ihany koa Andriamanitra mety misy kristiana izy nefa mbola tsy afaka amin'ny fahazaran-dratsy n'izao tontolo izao Tompo ka androany dia ny ireo fanahy rehetra miasa ao ambadika izany dia tomonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy manan-kely tsy manam-pahefana intsony amin'ny olona tsirairay avy zay manaraka sy maheno izao live izao Andriamanitra ianao Tompo hanafaka azy amin'le rasa arbidinao, ianao Andriamanitra hanadio azy indray amin'le rasa arbidinao fa amin'le fahefana zay nomenao Tompo malalo dia raha vato ankery zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fiainana tsirairay avy zay manaraka izao live izao Tompo malalo. Raha eo amin'izao fotoana izao dia raha kofako amin'ny rasa arbidinao ny momba ny tsirairay avy ny momba ny tsirairay avy Andriamanitra zay manaraka izao live izao mba tsy ho voakasiky ny tanàn-dratsy fanahy intsony izy ireo Andriamanitra ary aoka Tompo malalo ianao hiasa sy anavao ny fiainan'izy ireo miaraka aminao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao raha varavarana ray nidiran'ireo fahavalireo tamin'ny fiainan'ny olona zay manaraka izao live izao dia mandidy ankery amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy varavarana fito nivoahany izany ary idiko ankery zany varavarana zay nivoahany zany fahavalo zany raha siko fitomboka se amin'le rasa bidin'i Jesosy Kristy. Mankasitraka anao raha eo, mankalaza anao halleluja, amen. Halleluja, tsara ny tompontsika, amen. Mankasitraka rahalahy aza tondranay tao anatin'izany vavaka izany, za mino fa be dia be ny olona afaka, be dia be ny olona avitra satria ny herin'ny fanavotana, ny herin'ny rany Jesosy dia tena manafaka io ary anjaranao androany dia tena hoe aoka hiaina amin'ny fahafahana ianao, hiaina amin'ny fifaliana ianao hiaina amin'izany hoe za afaka tahaka ireny olona hoe voageja tao anatin'ny fonja reny dia rehefa nahazo fahafahana mamaim-poana tamin'ny fanendrikendrehana tamin'ny zavatra nataon'ny olona dia votsitra ianao, afaka ianao, inona ny zavatra ataonao andinga amby ianao hideran'Andriamanitra ianao, ankalaza an'Andriamanitra ianao. Amin'izao fotoana izao mialohan'ny enoantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa an'ireto namantsika ireto hiaraka antsika hanolotra sketch izy ireo jereo tsara le sketch fa misy zavatra mahafinaritra ataon'izy ireo ary mila diniantsika lalina ary mila enoantsika tsara, enoy tsara le sketch dia aorian'izay dia anaraka hira fiderana anankiray tsika mitondra lohateny hoe ny teninao izay rahantsika amin'ny tarika zara izany dia aorian'izay dia anaraka tenin'Andriamanitra fampaherezana foitsika ao anatin'izao fotoana izao ka manarafinaritra tompoko. Manaona razandry fahasalamana sao kivikivy zao akia le makivy mafy ty fiainana e tsy hitanao ve fa voavita ny corona efa tsy niasa tamin'iny so ndray mihitra ny mpianatra tsy maintsy vidina ny fianarany taona, tsy maintsy aloha ny écolazy tena kiveryhevitra atsadio ny fitaovam-pianatra tsisy totaly ny asa tsy misy
mitady asa betsaka nasa mikatona n'ity resaka corona ty tena veryhevitra zoka tena veryhevitra tsy fitateraka mihitsy aloko mangina fa rivoaka ndre rivoangy da andao atsony aviky avivoangy asa de mba ty vaolatsika anga fadianekandriky izy mnavany salamonareo salama kia salama vatana salama ty tena marary mihitsy isa zany mampahadevitra anareo roety tena sahirana kia sahirana raboly efa ngabo tsy mivola ihany iolany io satria etsony zay mirahavava vo miresaka fianaran'ekizy ny fidirampianatra tsy misy saky mba misy vahaolana ny aminareo azakivy eve zany foany ndafa betiko ambavako nareo ndaotsika andeha hivavaka fa tsisy vahaolana afa-tsy mivavaka tsisy vahaolana afa-tsy Andriamanitra dia betiko ambavako nareo dia hivavaka sika fa mivady avao zany rehetra zany satria ohatra nareo zao dia tena izoroko vavolombelona aminareo fa tena nanantona ny fiainako tamin'Andriamanitra dia zao tena mandeha no normal zavatra rehetra tena fahasoavana zany misaotra betsaka nanome vahaolana dia andeha hivavaka sika dia betiko ambavaka nareo dia minoa nareo fa ohatrany tsy misy zany problème rehetra zany Zerany onja ny fiainana ampiny zato tafiodrivotre oay mila horendrika ity sambo kely ny fiainako yanzerazerany onja ny fiainana ampiny zato tafiodrivotre oay tomila horendrika topo mifoaze ilay tenina mandrasako e mitsahara teo vita ny adiko tompo mifoaze andaminindray ny fiainako ilay tenina noandrasako e mitsahara teo vita ny adiko Jesosianao mizatoetra eo ihany
sady matory izao anefe mila tsy azaka ilay tao fiotre mivatravatra tompo mifoazy andaminindray ny fiainako ilay tenina noandrasako hoe mitsahara teo vite ny adiko tompo mifoazy andaminindray ny fiainako ilay tenina noandrasako hoe mitsahara teo vite ny adiko teo vita ny adiko teo vite ny adiko Alleluia. Dia raha isika Andriamanitra tao anatin'iny hira izay mitondra lohateny hoe ilay teninao niarahantsika tamin'ny tarika zara ary misaotra an'ireo anapavintsika izy telo mirahavavy ihany koa nitondra antsika tao anatin'iny sketsa iny raha lasa ranabavy tena hita mihitsy hoe reny le fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe mijery fotsiny ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny namana rehefa sendra hoe amin'izao vanandro farany izao moa zany dia hoe mila fanavotana ny olona hoe ahoana ny crise etseroa ahoana ny momba an'izao ahoana momba ny zaroa fa ho an'ny olona izay tena hoe nandray an' Jesosy ho an'ny olona izay tena hoe avitra tao amin'Andriamanitra dia tsy titena fa anavitra ny namany eo satria amin'indray amin'ny manodidina any amin'ny tanàna misy antsika eny mila ambara ny famonjena mila lazaina ny famonjena mila ambara amin'ny olona satria mila fanavotana ny fiainan'ny olona amin'izao vanandro farany izao ary mpanavitra dia tsy izy akory fa Jesosy irery ihany rehefa ohatra hoe nampara tamin'ireo olona ireo hoe matokisa mivavah mametrahany fiainana amin'Andriamanitra dia nanaiky izy ireo hoe ay moa zany tena vahaolana ary araka ny teneniko tary tamin'ny voalohany tary hoe Andriamanitra dia manan-karena raha lasa ranabavy manan-karena Andriamanitra teneniko ihany zany fa manan-karena Andriamanitra matoy izay mpanavitra dia tsy mahantry izy azo rehetra izao azo ny zavatra rehetra mbola afaka manavitra amin'ny fiainanao Andriamanitra ary ny heriny zany fanavotana nataon'i Jesosy zany tsy hoe nijanona fotsiny teo Kalvari nijanona fotsiny teo fa hatramin'izao dia mbola mitoy satria Andriamanitra tsy miova malisy an'io ary mandrakizay alohan'ny ampaherezana antsika dia mbola manasanao ide tsika hivavaka mba tena hisy révélation omen'Andriamanitra anao anatin'izao fotoana izao mba tena hikasika ny fiainanao Andriamanitra hitodika amin'Andriamanitra ny finoanao hitodika amin'Andriamanitra ny fanantenanao satria misy fanavotana ao amin'Andriamanitra ary tsy hoe mijanona fanavotana fotsiny fa misy heriny fanavotana ataon'Andriamanitra io ka tsy hoe aminao irery ihany fa amin'ny taranakao amin'ny firenena misy anao amin'izay rehetra amin'ny ankohonanao niza raha lasa ranabavy mila fanavotana dia indesika aloha hivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miteranao Andriamanitra satria tsara loatra ianao tompo atonga fotoana tsara indrindra izay amin'izao fotoana izao ary mangataka ny fiasanao anatinay tsiraray avy ampitena eto ianao Andriamanitra satria ny vahoaka tsiraray avy amin'izao fotoana izao dia miandrandra fampaherezana miandrandra fanavotana Andriamanitra mitoditody etseho fa ao amin'ny alalan'ny teninao satria ny teninao dia ianao ihany Andriamanitra anavitra ny olona ny teninao Andriamanitra anafaka ny olona ao anatin'ny geza sy ny fahoriana ny teninao Andriamanitra ary mangataka amin'izao fotoana izao tompo tena vanginao ny tsiraray avy ampiasana ianao amin'ny fombanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia amen amaky tena Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao tena Andriamanitra efa novakitsika teo fa ilay Efesiana toko voalohany 1:7 novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy
izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araky ny areniny fahasoavany. Amen. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rahany Jesosy. Mila toriana zany raha lasirana bavy. Misy moa am'izao fotoana zao ny fiangonana tsy mampiasa an'izany intsony. De somary ozy izy fa inona loatra no tafiditra ao anatin'ilay fiangonana. Maninona ilay fiangonana no tsy mampiasa ny rahan'i Jesosy? Satria inona ny antony? Toriano anatin'ny fiangonana ny filazantsara fahatrana zany torianao hoe rehefa kristianina ne de mijaly fahoriana zany ny kristianina. Ny kristianina ne mandalo ety am'izao tontolo atanareo fahoriana sy fijaliana zany torian'olona tsara mitory an'izany. Kanefa toizatsika ny ten'Andriamanitra mane izao izy Jesosy efa naresy izao tontolo izao. Mbola averiko tiany be de be ny olona am'izao fotoana zao mitory ny evanjily de pauvreté am'izao fotoana izao. Nefa ny ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa zay de mitory Andriamanitra manan-karena. Andriamanitra manan-karena satria tena tanjon'Andriamanitra tsy mijanona fotsiny amin'ny olona anankiray na mpianatra fotsiny tahaka ny torian'ny olona am'izao fotoana izao. Mety ndraindray misy fampianarana mitrangany ambadika any raha lasirana bavy hoe ho an'ny mpianatra izany. Ho an'izao zany Andriamanitra tsy manavakavaka fa matoy izy nandatsaka andrany teo ambony hazofijaliana teo fanavotana azy ianao. Tiako ianao am'izao fotoana izao anaiky zany rahan'i Jesosy zany. Raha ohatra ka tianao ho avitra ny fiainanao, tianao hiova ny fiainanao, Jesosy sy ny rahany dia afaka manavitra anao, afaka manadio anao izy, afaka mamonjy anao izy. Izany raha zany raha lasirana bavy. Be de be ny zavatra nialain'olona fanavotana teto am'izao tontolo tsara ba ny zanak'Israely tao anatin'izany efa tantara efa diso fantatritsika zany. Inona ny zavatra nisy atao anatin'ny Eziptianina reo tena votan'Andriamanitra tamin'ny alalany ranjanak'ondry tsy misy kilema natao tamin'ny tolam-baravarana. Zany hoe tamin'izany fotoana zany azy voafidy ny olona fa am'izao fotoana izao Andriamanitra tsy manavakavaka. Nandefa ny zanany izy tety am'izao tontolo izao mba hanafaka atsika tsiraray avy ary nalatsa n'io rahan'io satria izy rery no manan-karena. Tononona ihany zany izy rery manan-karena. No izany indrindra raha manatona an'Andriamanitra zany ianao de tsy mahantra ny fiainanao. Manan-karena ianao. Raha ohatra ianao ny fahatrana mantsy zao angejany olona anankiray amotika ny fiainany, andrava ny fiainany. Izany ny tanjony fahatrana. Fa ny tanjony rahan'i Jesosy, ny tanjony fanavotana nataon'i Jesosy dia mba misy hery eo amin'ny fiainanao zany, mba hanavitra ny fiainanao zany. Jerevy tsara raha lasirana bavy nisy tantara anankiray tiako ozaraina aminao zay ao amin'ny tantara faharoa nisy mpanjaka anankiray antsoina hoe Asa. Io mpanjaka Asa io de tena hoe nitoko tanteraka tamin'Andriamanitra izy io. Rehefa nitoko tanteraka izy zany tsy natoko tamin'ireo Andriamanitra maro isan-karazany nataon'ny olona teo alohany fa tena natoika an'Andriamanitra izy tamin'ny ady nisy firenena antsoina hoe Ethiopia. Izany nitsangana nanohatra ny fireneny Asa tamin'izany fotoana zany. Fa izy io fatan'ny Andriamanitra ivavahany tena natoika an'izany izy. De inona ny zavatra nataony? Ndroany aloha le Andriamanitra teo, ndravany satria tsy tian'Andriamanitra zany, tsy tian'izany hoe afangaro zany. Ianao zany tena hoe mila fanavotana amin'ny fiainanao dia tototo ianao maketsy amin'ny sampy, tototo ianao maketsy amin'Andriamanitra, tototo alady ianao mandeha mivavaka, alatsinainao mitady fanavotana ary amin'ny mahay milaza azy ho tsinjin-javatra sy ny karazany. Fa ny zavatra nataony Asa raha lasirana bavy. Andeha vakitsika ny ten'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko fa 7 andininy fahafolo sy 1 vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Asa nitaraina tamin'i Jehova Andriamaniny ka nanao hoe Jehova, tsy misy afa-tsy anao no mahavonjy ny tsy manan-kely. Raha iadiny maro izy ka vonjeo izahay. Jehova Andriamanitra io fa ianao no iankinanay ary ny anaranao no andehananay iady amin'ireto olona ireto Jehova o. Ianao no Andriamanitray, aza vela isy olona aresy anao. Amen. Ary Jehova namely ny Etiopiana teo anoloan'ny Asa sy ny Joda ka dia nandositra ireny. Amen. Zany izy raha lasirana bavy. Io Andriamanitra mpanavitra io de zay solution. Zay rehefa tsara ny tantaran'io Asa io fa nravany aloha ny sapy ninina karazana sapy efa neteheranao. Raha mitady fanavotana an'Andriamanitra ianao anatin'ity fotoana bavaka ity mila ravanao aloha zany hevitra izany. Mety zay ihany koa ny amin'ny fiainana mety sapy fa eloka. Hoy zay ny ten'Andriamanitra maneno
any amin'ny salamy fa 7:12 sy faharoa indro ny tana Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo dalovana fa mare fa mety ho eloko angamba amin'izao fotoana izao mamatitra anao tsy mahatonga la hery ny fanavotan'Andriamanitra ny fiainanao satria ny fanavotan'Andriamanitra nefa eo akaikitsika fa tsika mila manatena mila manatona mila mandray mila mampiditra an Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika izao mivombarany ten'Andriamanitra rehefa ndray andro Jesosy nandalo tamin'ny tanàna anankiray izay nisy lehilahy anankiray Zakaiosy ny anarany nila fanavotana io lehilahy io nandeha tamin'ny afetsifetseny fanambakana maro isan-karazany zany ny aina lehilahy io fa nandalo kosa Jesosy le manana fiadana Jesosy le manana fanavotana izany natonony rehefa nanatona an Jesosy izy io napiditra an Jesosy tamin'ny fiainany dia niteny Jesosy manao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny vera efa tonga Jesosy hitady hamonjy anao Jesosy manan-karena ho aho Jesosy manana rena amena anao Jesosy voalohany anaty zany dia ndrany tiany anadio anao tiany anafaka anao ary anao mila mandray izany ianao mba ho fiainana ao anatin'ny vatanao inona koa ny zavatra tokony ataontsika raha lasirana-bavy mila manatena azy ianao zay rehefa tsara hiasa tena nanatena n'Andriamanitra izy niady tamin'ny firenena ary firenena ireo tsisy tafajanona teo anatrehany fa tena ndroahan'Andriamanitra ny Etopiana tsy fantatry mety karazana inona ny eo amin'ny fiainanao fa ndeha tsika maka ten'Andriamanitra farany mba mila manana fanantenana ianao satria n'Andriamanitra tsika dia mahavonjy salamy fa 3:1 andininy fa 7 vakitsika anten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manatena an Jehova ry Israely amen ry Israely afaka soloanao ny anaranao io manatena an Jehova ry Israely fa eo am Jehova no misy famindrapo sy fanavotana be amen eo am Jehova misy fanavotana be androany te hivavaka ho anao mba anana fanatenana ianao mba tena nateny ianao raha efa nivavaka ianao fa somary natambatra ao amin'ny sampy na fanatenanao tsy tena tamin'Andriamanitra dia hivavaka ho anao mba hitombo izany fanatenanao anaty rehefa manateny ianao an'Andriamanitra hozy izy ny ten'Andriamanitra raha mbola izy koa ny farany dia tsy foana ny fanatenanao hivavaka isika amin'izao fotoana izao ny vavaka ho ataontsika dia ho anao izay nandray an Jesosy tena hivavaka ho anao mba hiorina tsara ianao mba ho feno fanajana an'Andriamanitra ianao mba tena hoe izany fanavotana nataon'i Jesosy teo am-poena azy fijaliana izany mba tena hoe misy heriny eo amin'ny fiainanao zany fa tsy hoe ianao vavaka ianao dia reraka fa tena hoe misy heriny eo amin'ny fiainanao ianao dia samy joro ianao dia samy miatrika ny zava-misy rehetra ka hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao raha eo makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola nomena izao fotoana izao ahafahanay mitondram-bavaka eo anatrehanao an'ny olona izay nandray anao tompo malala ho an'ny olona izay manompo anao Andriamanitra eny fa anao an'ny olona izay any ampadika aina aza tompo malala ka nanaraka ny fampiarezana ity mivavaka ho dado amin'izao fotoana izao ianao hiasa ao anatin'ny fiainany ianao hanavitra anazy oka tompo ho feno fankatoavana izy satria rehefa makatoa dia ho tahinao rehefa makatoa dia ho ambinao ary zay rehetra manaraka anao zay rehetra manompo anao Andriamanitra dia ny karena amenana zay satria Andriamanitra manan-karena ianao ao anatin'izy ireo Andriamanitra isy fiadanana mba tsy voarombaky ny fahavalo tsy voarombaky ny satana ny fiainany Andriamanitra na ho resy ny firenena hafa fa ho mpandresy izy ireo ary tonoko ny rahan'i Jesosy anadio azy ireo anafaka azy ireo mba ho tonga ho masina izy ireo eo anatrehanao satria zay tsy manam-pamasinana dia tsy hitanao fa io tsy dia mino zay fa raha manamasy tena izay Andriamanitra araky ny teninao tamin'ny Josoa raha manamasina ny tenanareo anio ianareo dia ahita ny fahagagana ataon'i Jehova rapitso ka ahita izany izay tsy raray avy misaotra tompo satria Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy halleluja amen amin'izao fotoana izao raha lasa ranabavy satria niaraka amin'ireo ranabavintsika ireo tsika tamin'ny fetomboan'ny fotoana dia amin'izao fiafarany fotoana izao dia manasa ny anabavintsika Julisy anabavy Ernestine amarana amin'ny fotoana hiaraka hivavaka isika eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka mampiasa alina izy ireo hivavaka ho an'ny alina ary hisaotra an'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra tompoko. Alleluia. Alleluia. Tsara ny tompo raha Amen. mino aho maro ny olona nahery teo tamin'ny alalan'ny toroteny teo dia tena maro ny olona nahazo fampaherezana ka amin'izao fotoana izao tsika andao tsika hivavaka tika eo anatrehan'Andriamanitra ametraka ny alina eo am-pelantanan'Andriamanitra dia ametraka ihany koa ireo olona izay mety hoe hiasa na mety hoe misy zavatra atao ihany koa amin'ny alina dia andao tsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao.
raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao izay makasitraka anao ny amin'ny fampahirezana izay nomenao ny tsirairay fa amin'izao fotoana izao zay dia mametraka fenao ampelantananao ray ny ty aly ty maro olonay ny atory ary misy ihany koa ny andeha hiasa misy mety hoe atoandro amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana izay misy azy zay fa zay toko dia faly mbola mametraka fenao ampelantananao fiainany tsirairay raha atory zay toko dia mangataka fiarovana aminao ary mangataka izay didio ny anjerinao toko hitoby manodidina nay tsirairay ary eto ihany koa izay dia mangataka ny rano Jesosy Kristy handrakitra ny olona tsirairay naiza toerana atoriany amin'izao fotoana izao dia ny ranao Jesosy handrakitra ny tsirairay tsy voakasiky ny tanany fahavalo ary eto izay dia mametraka fenao ampelantananao ihany koa ilay olona izay mety hoe andeha hiasa alina amin'izao fotoana izao ny tananao mahery no momba azy ary ny herinao magaga dia hiaraka aminy ka na miasa izy toko dia tena ho feno hery izy avita ny asa mandraharaha izy na dia alina aza ny andro dia ny herinao dia tena hery magaga no andrakitra anazy ary eto koa izay dia amin'izao fotoana izao dia mivavaka izay ho an'ireo olona izay mety hoe atoandro any amin'ny any fa nanaraka n'izao live izao izy toko dia mangataka aminao izay tahio hatrany izy ary arovy hatrany izy any amin'ny toerana izay misy azy any dia mankasitraka toko tera lasa voninahitra dia ho anao rery ihany dia rakofako ny rano Jesosy Kristy ny olona tsirairay indrindra ny olona tsirairay izay nanaraka n'izao live izao dia ny tana maherinao any tsisy saraka aminy ary ny ranao Jesosy Kristy dia andrakitra ny tsirairay dia makasitraka raha eo misaotra toko amen amin'izao fotoana izao dia andaotsika hisaotra an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana tetondroany misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teny rehetra izay nampahery atsika teto dia ameko ny raha fahasilia ny fisaorana an'Andriamanitra dia anao ny sehatra toko makasitraka toko amin'izao fotoana izao dia andehtsika misaotra an'Andriamanitra fotoanatsika androany satria tsy maintsy apetrakatsika ampelantanan'Andriamanitra foana ny zavatra izay ataontsika nao nanambavaka izany na ny anatin'ny toeram-piasana ianao dia mila misaotra an'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetra izay nataonao dia andesika hisaotra an'Andriamanitra dia asandrato ara-feonao raha eo ny tenana maherin' Jesosy Kristy dia eto izay tompo dia mbola misaotra anao amin'ny fotoananay androany ny ranay taminao Jesosy satria feno fanatrianao izay feno fanamasinao na ny olona izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao koa tompo dia apetraka ampelantananao izy eo tena hoe azofa teraka nanaraka ny fotoam-bavaka izay ataonay eto Jesosy Kristy dia apetraka aminao izany tena hoe anana fanatriana aminay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao dia isaoranay manokana anao izany fa tena hoe ny fanamasinao ny tantananay teto ny fanamasinao ny tavy-dalananay ny zavatra rehetra izay ataonay teto dia isaoranay tanteraka anao izany satria teto koa ianao nanome hery anay nanome tanjaka anay nanome fahasalamananay ianao matoa izay mbola ohatr'izao mbola nitahanay ianao Jesosy tompo dia isaoranay manokana anao izany dia apetraka eo ampelantananao ny zavatra rehetra izay ataonay ao anatin'ny fanomponanao dia mankasitraka anao izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao alleluia amen amin'izao fotoana izao dia andaotsika hizara teny pasoavana amin'izao fotoana izao dia tsofina rano ny atenatsika tsofina rano koa ianao izay mijery an'izao live izao dia ataontsika ny teny pitahiana teny pasoavana ao amin'ny Salamo 23:6 manao hoe entiko pasoavana sy famindram-po anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-trano Jehova andro lava ianao amen tahian'Andriamanitra daholo toko